Bienvenue à tous. On est à peu près presque 150 aujourd'hui. C'est la 4e année qu'on vient reboiser sur les terres d'Altera. Donc voilà, les terres sont à vous. Il y a 15 parcelles. On va essayer de planter 9000 arbres aujourd'hui sur 15 000 trous. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée de reboisement. Programmatsika androany zany dia amboly hazo 15 000 eto amin'ny terrain Anakasobe. Misy karazany telo ireo hazo volentsika amin'ity taona ity. Ny Dodonea madagascariensis, ny Eucalyptus robusta sy ny Dracaena fragrance. Ireo zanak'hazo ireo zany dia safidiana manokana satria mazaka ny fiovaovan'ny toetrandro eto Madagasikara. Dia novolena zany izy ireo eto amin'ity toerana ity. Misy eo amin'ny 5 hektara eo zany ny velaran-tany izay ambolentsika ireo hazo ireo amin'izao androany izao. Androany zany tsika tsy vita ny tsangatsangana sy aka-rivotra fotsiny fa amboly hazo arak'izay vita ho an'ny taranaka any afara sy ho an'ny apitso. Ny tanjontsika androany zany amin'ny famboleka-hazo dia ny fandraisana anjarany tsirairay ao anatin'ny fanatsarana ny tontolo iainana. C'est une nouvelle expérience. Plus tard, ça va payer en fait. Autant de temps Ohatrany hoe fiera kely aho hoe nisy parako nisy dia tanako teto amin'ity zavatra nataoko ity. Mahazotohatra any tsy voatery miandry ny fotoam-pambolena. Io zany anisan'ny mampazoto be anareo koa mba misy impact ny zavatra atao fa tsy hoe tatao fotsiny akosa. Je suis tellement contente aussi de changer un peu de terre. Faly zany ilay initiative niraisiny amin'ny satria mba nanana opportunité ny participer tamin'ny reboisement satria tsy ny entité rehetra manao an'izay. Ho an'ny tanin'ny zanaka dia ho an'ny tanindrazana dia ho an'ny groupe action koa fierté d'appartenance les bergeaux. Fafinaretana ho any hoe mandray anjara amin'ny famboleka-hazo dia mba hanamaintso izao tontolo izao. Mba mitondra ny apport amin'ny planète. Dia manisy réalisation natao androany. Tohizana ny fambolena hazo. Reboiser ne se fait pas en un jour, mais bien tous les jours. J'incite tout le monde, étudiants, entreprises, à faire un geste pour l'environnement. Alors, avançons ensemble pour le monde de demain, tout simplement en commençant par planter un arbre.